Isan'ny politika napetraka ho fanavozana ny kitra malagasy ny fananganana ny Akademia Malagasy ny baolina kitra. Nanambara ny mpanazatra ny ekipa nasionaly Nicolas Dupuis teny Mahamasina ny 12 febroary fa hirotsaka hifantana ireo kandida amin'ny baolina kitra any amin'ny faritra. Ireo tanora ireo dia ampandalovina ao amin'ny akademia izay tsangana tsy ho ela. No amafisiny ihany koa fa isa rafitra ahafahana mitaiza ireo tanora ireo apetraka isaky ny faritra anangana ny fanjakana ireo kianja 2 Ny tanjona ho izy dia andraisana ao anatin'ny akademia mpilalao tanora 5 izay mendrika indrindra isa-sokajy taona. Kivy ireo fikambanana ao amin'ny firaisamonim-pirenena no nazon'ny Ludovic Ravelson, fantatra amin'ny anarana hoe Leva, ny fahafahana vonjamaika. Miantso ireo tompon'andraikitra izy ireo mba hanomezana tsy fahafahana mivoaka ny Madagasikara ity olona ity mba hisorohana ny mety ho fandosirany. Marina fa io député any mampitaloha io dia voahelika 5 taona tranomaizina kanefa dia nahazo fahafahana vonjamaika ny 5 febroary lasa teo tany amin'ny lapan'ny fitsarana tany Toliary. Tsy aivina fa Ludovic Ravelson dia enjehan'ny lalàna noho ny firaisana tsokombakomba tamin'ny vony olona fa nararota-pahefana tanaty ratsy manara-dalàna. Nanomboka ny 10 ny volana febroary lasa teo dia nitondra fandaminana vaovao ny polisy-pirenena analefahana ny fitohanan'ny fifamoivoizana eny amin'ny faritra Analamahitsy sy ny manodidina. Noho izany dia nivadika ho lalana azo androsoana fa tsy azo iverenana, izany hoe sens unique, ny manelanelana ny galana Analamahitsy sy ny total Analamahitsy. Ary nomena vahana ny fiara miditra avy any amin'ny RN3 hamonjy ny renivohitra. Manaraka izany koa dia nomesorina ireo fiara mijanona eny amin'ny sisin-dalana ary nafindra tsy eo amin'ny galana Analamahitsy tsony ny fiantsonan'ny taxi be.